Faly miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tabaka ny Watawatta Gasy ny tenako. Androany isika dia ndray tafatafa ny mahakasika ny vaovao izay niely sady nalaza tamin'ity androandroany ity. Tsy vaovao inona izany fa vaovao mahakasika ny vadin'ny Ramatoa ministra serasera teo aloha izay nanao fanambarana ampahibe mahazo tao amin'ny tambazotra Facebook androany nilaza ny pitsopitsony sy ny marina rehetra ary mbola nanamafy moa ity farany fa tsy maintsy ho avoaka neto daholo hono ny secret sy ny zavatra rehetra miafina izay nataon'ny Ramatoa ministra serasera teo aloha nandritra ny fanambadiany izy ireo. Fa miloha ny dirantsika landalina amin'izay vaovao izay dia aza dino milike ny vidéotsika ary aza dino ihany koa ny manao commentaire amin'ity vidéo ity mba hafahana mandravina ireny hevitra ireny anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dino toraka izany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne natsika mba hafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa amin'ny sisy tong Watawatta Gasy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary. Efa natsipiko ihany moa teram-piandohana ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao anaty tambazotra serasera Facebook ny vaovao mahakasika ny Androsoa Andriantongarivo izay vadiny Lalatina ministra serasera teo aloha. Fa mialoha ny dirantsika amin'izay dia andao aloha isika hiresadresaka ny zavanitranga nandritra ny hetsika izay nataon'ireo volony kandida tamin'ny androany 6 novambra. Raha ny hetsika n'ireo kandida moa zany asiana resaka tamin'ny andro 6 novambra androany dia toy izao. Rehefa nikasa ny hoeny amin'ny kianjan'ny 13 mai moa ireto kandida sy ireo mpanaradia azy avy hatrany dia nosakanan'ireo mpitandro filaminana marobe ny lalana rehetra izay tokony ahafahana mitsofoka amin'izany 13 mai izany. Etsy andaniny anefa dia niezaka ihany ireo mpitandro filaminana izay nikasa ny sambotra ny Ravalomanana sy Roland Ratsiraka fa niazon'izy ireo nisamborona dia kandida Jean-Jacques mo araky ny fantatsika ary efa nambarany ombieny izany nandritra ny valandresaka izay nataony tamin'ny Real TV sy ny mpanao gazety efa hatramin'ny ela dia isan'ny malagasy izay hirotsaka ho fidina fa manana zopirena vahiny ny tenany satria mo araky ny nambarany hatrany teraka tany andafy izy ka noho izany dia nationalité par naturalisation nenazy fa tsy nangataka ohatrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa androany vao nambara mpahabe maso izay fananany izany nationalité izany rehefa avy natao famotorana niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana moa ny tenany ka niteraka resabe sy skandale tao anaty Facebook izany satria maro ny olona ny hevitra nilaza hoe iretsy farany izay manenjika ny hoe tsy mila hoentin'ny vazaha ny Madagasikara nefa izy ireo kay zany mba manana nationalité vazaha ihany. Ka ny fantenena mipetraka amintsika ara dia ny hoe ahoana marina ary ny afaran'ity fitondrana eto Madagasikara ity vazaha ve hitondrantsika sa gasy nefa ny rehefa nandinika isika rehetra sy namakafaka toa manana nationalité vazaha daholo ireo mpitondra hatramin'izay ka hatramin'izao dia ahoana ary ny atao inona ny tokony atao inona ny hevitra mba hahatonga ity Madagasikara ity tsy hoentin'ny vahiny intsony mandrak'izay. Rehefa vita famotorana moa Andriamatoa Jean-Jacques dia avy hatrany navotsitra ireto mpitandro filaminana satria mety izay fananana nationalité vazaha izay koa ny ireto mpitandro filaminana hambaram-pahabe maso an'ny vahoaka malagasy mba hialana amin'ny ahiahy sy ny lonilony amin'ny hoe vazaha ve sa gasy. Ny atahorany vahoaka malagasy manko sao de iretsy farany manao vazaha mody miady eo satria reo mody miady nefa ny vahoaka malagasy sahirana etsy andanin'izay. Ary raha mahita tokoa moa amin'izao dia miasahirana hatrany ny vahoaka malagasy hanina hoanina raha mila tsy ho hita vitsy amin'izany vahoaka malagasy zany amin'izao matafitra 2000 ao anatin'ny andro ray ka izany rehetra izany dia tena manabaribary fa tena sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy ary tena fady ranovana mihitsiny. Eo ihany ny mahakasika ny tolona izay nataon'ireo kandida tamin'ny androandroany sabotsy 6 novambra iny fa nilaza kosa iretsy farany fa tsy maintsy hitohy 7 novambra ny tolona ary tsy hitsahatra mihitsiny izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo hatrany. Etsy andaniny izany dia nanao fanambarana ny ray aman-dreny ara-drazana androany tao amin'ny tambazotra serasera Facebook nilaza moa iretsy farany dia tokony tsy alefa ny fifidianana ary tokony rarana ny tsy andehanany fifidianana io satria maro ny zavatra tsy milamina ka ahina mafy ny hisy ny hosoka. Aleo izy reto farany mba alamina tsara aloha ny toedraha raha vao miroso ny fifidianana mba hialana amin'ny fitsarana mitongilana sy izay mety holana aterakin'izay satria manko raha ohatra ka fifidianana tsy madio no atao setrin'izay dia mety hiteraka rotaka ary mety ho mafimafy ny teo aloha indray ny krizy raha izao no mitohy. Manoloana izay rehetra izay moa dia samia ary isika rehetra manao commentaire ambanin'ity vidéo ity samia milaza ny heviny isika mahakasika ny fahitantsika ny toedraha raha misy amin'izao sy izay eritreretintsika mba hampandrosoana an'ity Madagasikara ity sy ny taranaka mampara. Taranaka mampara moa ny resaka satria manahy mafy ny tenako sao de manko hijaly ny malagasy any aorianany ho lasa malagasy indray no hanofany ity Madagasikara ity fa tsy ho tompony tsony raha mahita moa amin'izao fotoana izao dia maro ny tany izay lasan'ireo sinosy-karana ary ny malagasy tompo tanàna indray raha miafiafy amin'izao mety ho ahoana sy ahoana ary ny fitsokon'izay afaka 12 taona manaraka eo. Raha hiresaka n'izay 12 taona zay moa dia raha mahalala fa efa 13 taona nazoantsika fahaleovantena amin'izao nefa ny Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona ny hita nefa ny tsy zay fa Madagasikara mikoroso fahana ka ny fantenana mipetraka amin'ny be sy ny maro ary aiza ary ilay olona tena tia tanindrazana izay iandrandrasany be sy ny maro hatramin'izay ka mandraky tiany androany aiza ary ilay olona tena manana finiavana hampandroso an'ity Madagasikara ity sy ny taranaka mampara aiza ary izay olona zay moa ve efa misy amin'ireo kandida izay efa hitantsika manangasanga sa ve mbola tsy teraka mihitsy n'izay olona izay iarahantsika mamaly ao anatin'ny commentaire izay tompoko manasa anareo hatrany
izay zay ara mahakasika ny akony fitokonan'ireo vondrona kandidata amin'ity androandroany ity fa andao ara horesantsika amin'izay izay efa natsipiky taream-piandohana ny mahakasika ny raharaha androsoa Andriantongarivo tsy iza moa izany fa vadiny madame Lalatina izay ministre ny serasera teo aloha ary mananjanaka moa ireto farany rehefa nivaly moa ny divorce an'izy ireo izay efa nangatahany hatramin'ny andro elaela ihany zay dia nilaza mpahabe maso moa androsoa Andriantongarivo androany fa tena faly izy ary mahatsara fa tena afaka tanteraka ny lehilahy kinanjo nefa ny mampalahelo azy ho izy hatrany ny tsy fahazahony ireto zanany ireto izay lasany ramatoa vadiny teo aloha moa zany mazava ho azy ka nanao fanambarana moa izy tamin'izany fa tsy maintsy apokaka hozy izy ny vaovao rehetra mahakasika anao sy ny fitondrana ary ny magoy izay nataonao hatramin'izay ka mandraky tiny androany rehefa naheno izay fanambarana zay moa nivoaka malagasy dia tena taitra ihany satria maro tokoa moa nivoaka malagasy mpanaraka ny Facebook ka rariny sitsiny raha maharaka an'izay zavatra rehetra mandalao anaty Facebook daholo ka etsy andaniny zany ara dia miandry araka izany nivoaka malagasy hoe inona daholo ary izany zavatra ho apokany Andriamatoa Androsoa Andriantongarivo izay vadiny madame Lalatina teo aloha izay ka noho izany ara ny fantaniana mipetraka amin'ny besiny maro dia ahoana sy ahoana ary raha toa ka misy fandraisany amin'ny raharaham-pirenena tokoa izay zavatra voakany Androsoa Andriantongarivo izay mety ho ahoana ny hafarany madame ministre teo aloha raha ohatra ka misy tokoa ny ifandraisany izay amin'ny resaka raharaha mafana amin'izao fotoana izao ajanoko teo aloha iny vaovontsika androany iny tomboko lasy tomboko vavy manasanao hatrany ianao commentaire an'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona n'ireo hevitra n'ireo rehetra ireo ary manasanao ihany koa ilaiky an'ity vidéo tsika ity manasanao antanandroa hatrany hiabony amin'ny chaîne tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vaovao izay lefany amin'ny sisy tonga tawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa Maru tananga tsara munintane fareki zezala mavayanga matama na vahini mandalo anao na kwano tupitani fagasi kiara mevasati manakaria fani mapala elulu maru saira ngavawaka matinzale zangare milavunji dinu sinai zangare umipitunda hindi sitifirinini zai na desenyi zaho zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao timivakirano yeah. Akupa hunitana nao fazamitanudri kia tu izao atika fandraisa tagnana gastia fiavanana na tsy mona ndefa ngavaratra antsignanana nyivontany joby malandy malama nangita antsika jiabe na fohina lava mahatra panambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao timivakirano yeah. Asamiti gasikara tanindrazane malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbano uso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara jiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao fiera fa zanakadako
ko tsy mivakirano iae Volcan Studio.